aminareo rehetrany izay manatrika entona sy ireo izay manaraka amin'ny hainao manjery ny fiadanana fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo izay mampiombona antsika, mampivory antsika eto ary ny fitarihan'ny fanahy masina izay tsy takatry ny saina. Ho anao izay manaraka izao fotoana izao amin'ny hainao manjery any amin'ny lokaly mety eny an-dalana na mety koa mbola amerina hijery sy hanaraka izao fotoam-pivavahana izao dia ny Tompo no momba anao, ny Tompo no mampahery anao. Fotoana iarahantsika miaraka izao andrenesana an'ilay teny fiainana ary efahantsika koa miombom-bavaka amin'izao andro noely izao izay no hevitra dia hoe nateraka Andriamanitra fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarana ireo izay tsy nateraky ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Fifaliana koa ry havana no anoloran'ny ray aman-dreny fianakaviana Batisa any Julius sy Cory fahasoavana lehibe zany satria mitombo isandray ny vahoakan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Fifaliana ihany koa no andraisantsika any pasteur Oby izay pasteur manao stage mizadra raha eto amin'ny fiangonantsika ary raisintsika mitiavana izy efa nisy taona tany amin'ny Zakabe-Paritany nanolorana azy ary efa nampahafantarina teto nangata-bavaka tamin'ny Tompo isika hoe be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy ka mangatao ny Tompo amin'ny tompony vokatra dia maniraka azy eto amin'ny fiangonana eto amin'ny FPMA faritany Atsimo Atsinanana ary eto amin'ny FPMA manontolo isika eky Marsaya no mandray azy mivantana fa tsy eto amintsika ihany izy manao stage eo anivon'ny FPMA indrindraindrindra faritany Atsimo Atsinanana. Koa fifaliana no andraisantsika azy sy ny fahalemanjanany izay manaraka eto amintsika. Soyez les bienvenus vous tous en notre église. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père qui nous rassemble aujourd'hui, de Jésus-Christ qui nous aime et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous conduit. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, qui que tu sois, où que tu sois, chez toi, seul ou en famille, dans ta voiture, dans une chambre d'hôpital, où que tu en sois avec le Seigneur, ce temps de Noël, ce temps de culte t'est proposé, ce temps t'est donné, un temps mis à part avec Dieu, un temps à l'écoute de sa parole, un temps de prière, mais d'abord un temps de louange. Et nous sommes reconnaissants aussi pour la famille qui reçoit le sacrement du baptême, Cory et Julius. Yaraka amaki ni salam vola sika salam vala msifuru awarina zandi yaraka iredo na letika tunga indray re ni Noely. Miuvi wan tunku ritande velum niukanira makalazam tumpa lukanga yam lukanga simfiokira am trompetra simsufana ni antumar kamiuvi wan atriam tumpu Amen.
tanteraka ny fiangonana. Miaraka hivavaka isika tompo no mivavaka fonana. Midera sy mankalaza anao izahay tompo satria afaka mankalaza Noely izay vanim-potoana lehibe namangianao anay olombelona mba hanafaka anay amin'ny fatotra maro isan-karazany. Teraka tamin'ny fomba tsy takatra ny sain'olombelona ianao mba hanilo sy hanazava ny fiainanay izay rakotry ny aizimpito. Tonga naneho fitiavana taminay ianao dia ilay fitiavana mandrakizay ary azo antoka fa tsy misy mahasaraka anay amin'izany fitiavana nasehonao tao amin'ny Jesosy Kristy izany. Ampanetretena no anehonay ny fankasitrahana tanteraka, kanefa koa tompo tsy miafina aminao ny fiainanay rehetra. Trotraky ny adin-tsaina, lany fotoana menomenona sy velon-taraina ka tsy manam-potoana intsony hibebahana sy hitodiana aminao. Variana amin'ny fitsikerana sy ny fikominina izahay, hany ka tsy manam-potoana hanenenana sy hialana amin'ny ratsy. Hialana amin'ny fitiavan-tena, fitiavan-tseza, fitiavam-bola sy voninahitra na dia mazana hanaratsiana sy hanitsahana ny zony hafa aza izany. Ary ny zava-doza dia tsy tsapanay akory ny halalahan'ny fahaverezanay raha tsy tonga ianao Jesosy nampahafantatra anay izany. Koa mifona mivalo izahay, atsangano izahay mba ho zanaka manoa. Dia araitsanganytsika tompoko handray ny fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa avy nibebaka marina isika dia izao no teny ambaran'ny Tompo amintsika. Izao no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika, ny rahiny ho eo amin'izao tontolo izao ny zanany lahy tokana mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Tsy isika no nitian'Andriamanitra, fa izy no nitiantsika mialoha ka naniraka ny zanany lahy tokana hosoro-panorenana hamelana ny fahotantsika. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra eo am-pitsanganana ihany. Elopolo fito amby. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. Eo am-pitsanganana ihany no anaovantsika ny andininy faefatra amin'ny hira 20 ray amby 36 81 4e stage.
Perakisika donko zao dia aniseko lelady a reo zanakisika nonao ny anjara anjarany.
so avy hatrany amin'ny famakina teny dia angatahana ho avy etỳ amin'ny laona ny tompony anjara mivaky teny. Iarivavaka sika tompo dia afaly tokoa ny fonay ry tompo Andriamanitra eo amin'izao andro ny krismasy izao. Indreto izahay tafavory eto mangataka aminao tompo, asavao aminay, apetrao aty anatinay ny tena fifaliana marina afantaranay ny amin'izao fahatserovana fahatongavan'ilay mpamonjy izao. Ankehitriny ary iainonao izahay, amaky ny teny izahay, koa aoka izay mba hanana fotony fo mahay mandray izany teninao izany, satria tsy ny fahaizana mampahalalana no andraisanay izany teninao izany, fa ny fanekenanao Andriamanitra mpamonjy tompon'izao rehetra izao. Dia siaja ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny vaky-teny voalohany dia ho hitantsika ao amin'ny Isaia 2:20 andininy 7 ka hatramin'ny 10 arak'izay voasoratra eo amin'ny tableau. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Akory ny hatsaran'ny fandehan'ny mitondra ny teny somafaly, ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny somafaly sady mitory famonjena, iny izay miteny amin'ny zona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Injany ny feon'ny mpitilinao, manandratra ny feony izy ka miara-mioby, fa ho faly izy mahita samy maso ny heverenan'ny tompo ho an'izy io. Velomy ny obinareo rehetra, ny toerana rava ny Jerosalema, fa ny tompo efa nampionina ny olony sady efa nanavitra ny Jerosalema. Ny tompo efa nampiseho ny sandriny masina teo masin'ny firenena rehetra, ary ny faran'ny tany rehetra dia hita ny famondren'Andriamanitsika. Nous continuons la lecture dans Hébreux chapitre 1, du verset 1 au verset 6. Hébreux chapitre 1, du verset 1 à 6, que nous lisons au nom de Jésus. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Amen. Trizana ny vaky-teny araka ny filazantsara ny Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'ny voalohany fonary izao tontolo izao Andriamanitra dia efa nisy ilay teny. Ilay teny dia nitodika tamin'Andriamanitra hatrany, ary ilay teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nitodika tamin'Andriamanitra ilay teny. Izy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka raha tsy teo izy
dia tsy nisy ary ny zavatra no ariana. Ilay teny no nirakitra ny aina, ary io aina io no nitondra fahazavana ho an'ny olombelona, ary ny fahazavana dia mamirapiratra anatin'ny aizina ka tsy nahasakana azy ny aizina. Nisy lehilahy anankiray nirahan'Andriamanitra, ijoany no anarany, tonga ijoro ho vavolombelona ijoany, dia vavolombelona anambara ilay fahazavana, ka ny afatra nampitondrany joany no hampino ny olona rehetra. Tsy hoe ijoany no fahazavana, fa izy no ho vavolombelona anambara ny fahazavana. Ilay teny no tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao, sady manazava ny olombelona rehetra. Teo amin'izao tontolo izao ilay teny, ary izy no nahariana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga teo amin'ny taniny izy, fa tsy noraisiny ny mpiray firenena aminy. Kanefa izay rehetra nandray azy ary nino azy, dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia nateraka tsy araka ny fomban'olombelona miakina amin'ny sitrapon-dehilahy, fa araka ny fomban'Andriamanitra. Ilay teny dia tonga olombelona, ka niara-nonina taminay, feno fahasoavana sy fahamarinana izy, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra avy amin'ny ray ho an'ny zanakalahy tokana. Vavolombelona manambara azy ijoany, ka niantso mafy hoe izy no ilay voalazako hoe ilay tany ao aoriako dia lehibe noho izao, satria efa nisy talohako. Feno are-pahasoavana ilay teny, ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozy tsy ritra, satria ny lalàna dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana, fa ny zanakalahy tokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'ny ray, nefa nanambara azy. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara. Pitsanganana nanaovantsika ny hira 70 ray amby andiny voalohany sy faefatra. Feu na teli
mivavaka isika ry Andriamanitra tsy toa arak'izany hira vao nivetesina izany tokoa dia mitaona anay ianao hiaino angila tsofina anambara ilay teny fiainana eo ambany fitarian'ny fanainao masina mba aizanay manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana mba aizanay mandray ny teninao ilay teny fiainana ary ahatonga anay ampifanaraka ny fiainanay ny fitondrantenanay ny fisainanay ny fijerinay ny tontolo manodidina anay sy izay rehetra mandrafitra azy hifanaraka amin'ny sitraponao noho ilay fitiavana tsy manam-paharoa izay nasehonao tao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs à l'écoute de ta parole par ton Esprit Saint, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté, non seulement à discerner ta volonté, mais aussi à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile qui donne vie, qui change notre vie. Opère cette grâce en nous, Seigneur, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Petraksika misy mpandika teny raha tsy diso na izany aza ezaka ihany manao linina kely satria fantatro fa hitako va betsaka ny tsy mampiasa n'ilay fitaovana fandika-teny. Ny nanoratana ty filazantsara ny jaona ity dia tokony taona 520 na 25 amby taorinan'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy, année 85 après Jésus-Christ. Ary jaona no nanoratra azy arak'izany lohateny zany. Nisy fampianaran-diso nitsimoka ary efa manomboka mahazo faka dia ny fampianarana antsoina hoe tsy hitako ny andikana azy amin'ny teny malagasy docétisme. Foto-kevitra fampianarana milaza sy mivoy fa Jesosy tamin'izy tonga tetỳ tany dia tsy tena tonga olombelona zato isan-jato fa niseho. C'était une sorte de manifestation. Jésus-Christ n'est pas venu vraiment 100% homme, mais c'est juste une sorte de manifestation. Raha dika amin'ny teny malagasy mpanaraka angano dia hoe ohatra ny endrika matoto tsy miteha-tany. Dia manitsy izany jaona ao amin'ny filazantsara indray manontolo fa eto amin'ity fanomboana ity antsoina hoe prologue ity dia efa miteny sady izy fa ary ny anomboany azy dia izao hoe io Jesosy Kristy io tsy mitovy amin'ny filazany filazantsarany Matthieu sy Luka izay misy tranon'omby, misy magy, misy inakola izy, misy anjely milaza. Fa ny filazantsarany jaona dia nanomboka hatrany amin'ny fiandohany izao rehetra izao. Ary tsy nanomboka tamin'ny fiandohany izao rehetra izao aza fa nélohan'ny fiandohana, avant même la création du monde. Pas de... Le texte d'aujourd'hui de l'évangile de Jean ne parle ni de crèche, ni de berger, ni d'ange, ni de mage. Le texte parle du commencement de toutes choses, voire même l'avant-commencement, ce qu'on appelle la Christologie d'en haut. Zany miala ao amin'le Jesosy zaza ninjehan'ny Herode. Fa eto indray dia le Andriamanitra, ary hitantsika rehefa avy eo amin'ny vaky teny ho averina teo, le Andriamanitra
tany ny androany zao rehetrarehetra zao no resahany amin'ny andro noely ary zay no hojerentsika androany araky mivaky teny amin'ny diny voalohany dia hoe tamin'ny voalohany foninahary zao rehetra izao zao tontolo zao Andriamanitra dia efa nisy ilay teny la parole, le logos ou le verbe, si on utilise les termes chers à nos amis catholiques, existait déjà. C'est la préexistence de la parole qui n'est que Jésus-Christ. Il a été mis Andriamanitra. Tareo tsy mitovy tsony amin'le hoe Jesosy zaza atao an-tranon'omby eo ambany fahefana Herôda nietreritra manana fahefana dia hoe zay tianao velona dia velona, zay tianao aripaka dia aripaka. Fa Jaona milaza hoe ilay Jesosy tonga zaza io dia Andriamanitra io ary efa nisy hatr'izay ary izy aza ny mampisy ny zavatra rehetra. Ianao Herôda mieritreritra ny herinao sy ny fahefanao, tsika rehetra zao koa mieritreritra an'izany. Izy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka raha tsy teo izy dia tsy nisy zavatra nohariana na dia ray aza. Zay le Jesosy io. Tena miova amin'le tranon'omby dia le ohatra ny eritreretina hoe le marefo mampalahelo, Jésus qui est venu dans son humanité, dans sa petitesse. C'est pas ça l'approche de l'évangéliste Jean. Raha jerentsika ny andraisan'ny Paoly apôstôly azy any amin'ny Kolosianina toko voalohany dia zao ny teneniny azy tao amin'ny Jesosy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ny any an-danitra sy ny eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, le monde visible, invisible, na ny fiandrianana, tout pouvoir, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana, zay rehetra mieritreritra manam-pahefana sy manam-bola sy manan-daza sy vedety rehetrarehetra zany dia zao tao aminy nampisy azy ary sika izao ao anatiny. Tamin'ny alalany sy ho azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, nisy taloha ny zavatra rehetra izy sady ao aminy no areta ny zavatra rehetra, tsy nisy zavatra mitoetra maharitra eto. Sady tsika mieritreritra hoe manana an'izao sy mahalala an'izao sy matanjaka dia aharitra. Izy no mampaharitra atsika, izy no mampitoetra atsika, satria izy no nampisy atsika avy amin'ny tsy misy ho tonga misy. Lala zany. Zay na hoe la Christologie d'en haut. Tsy mitovy amin'ny fanambaran'ny Matthieu sy Marc, zay tsy mifameno, zay mifameno fa tsy mifanipaka na mifandaka vetivety velively. Dia mitoy ihany ny vaky teny, ilay teny no nirakitra ny aina, zany hoe io koa zany manome aina, ary io aina io no mitondra fahazavana, zany hoe manome aina ary manome fahazavana ho an'ny olombelona rehetra ilay teny. Ary ny fahazavana dia mamirapiratra ao anatin'ny aizina ka tsy nahasaka anazy ny aizina, tsy misy mihitsy hery na any an-danitra na aty an-tany afaka manohatra an'io teny io. Aucune puissance, que ce soit dans le monde visible ou invisible, peut résister au pouvoir de cette parole. Zay ny mahagaga. Fa ny zava mahagaga nefa dia izao, na izany aza ny fiandrianany, fahalebiazany, fahalalany, fahefany, dia nareo manohy azy dia tonga olombelona io teny io. Tonga olombelona malemy tahaka atsika, mitomany tahaka atsika, satria raha maty Lazarosy dia nitomany izy. Nanana nitondra ny zavatra rehetra teo amin'ny toerantsika izy, afa-tsy ny anankiray ihany dia ny fahotana. Ilay teny dia tonga olombelona, ary eo ny tian'izao naraka ny fampidirana teo aloha entina amalina n'ireo le fotom-pinoana docetisme hoe tena tonga olombelona zato isan-jato Jesosy, fa tsy niseho fotsiny araka ny filaza sy fampianarany diso tamin'izany fotoan'izany. Zany hoe raha le olombelona voalohany Adama
te hitovy amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra Jesosy zay mitovy amin'Andriamanitra indray tonga olombelona mifanohatra amin'ny zavatra nataony Adamo. Là où Adam et Ève voulaient être égales ou égaux à Dieu, le Fils éternel de Dieu, lui, il s'abaisse pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Ary zay no lohahevitra hoe nateraka Andriamanitra. Raha ny tokony ho izy zany rehefa noely ohatr' zao tsika maleriva dia somary lasa ihany ny saiko. Tsy fanomezantsiny fa nampanitikity ny saiko mihitsy hoe mazany tsika dia hoe ataontsika hoe joyeux anniversaire Jésus. Raha jerena amin'ilay vaky teny an'io dia zao amin'ny hoe tonga olombelona izy dia tsy maintsy manaraka n'ilay fomba n'olombelona hoe teraka ankizy lehibe satria izay tsika olombelona tsisy mihitsy olombelona ka hoe tonga dia 20 taona izy na 20 taona tety fa tsy mandalo amin'izay fahaterahana zay dia izay na tonga an' Jesosy koa teraka fa raha ny tena marina dia zao raha ataoko hoe raha tahaka an'ireo le tsy haiko inona filaza azy chenille samoina rehefa tonga lolo dia tsy maintsy mandalo amin'izay dia raha ohatra an'izay tsika dia izay koa ny lalana nataon'i Jesosy. Isika olombelona dia teraka ankizy lehibe dia tsy maintsy nandalo toy izany koa Jesosy. Fa ny nahatongavan'olombelona dia fitaovana ihany, fomba ihany nampiasan'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho zanany. En fait, l'incarnation, le fait que Jésus est devenu humain, est un moyen par lequel Dieu veut nous donner la nouvelle naissance. Et même le terme nouvelle naissance, je trouve que c'est encore limité, mais c'est une naissance spéciale parce que quand on dit nouvelle naissance, c'est comme si la naissance, l'ancienne est renouvelée. Mais là, c'est vraiment une naissance spéciale. Ary tsy tanteraka zany raha tsy tonga olombelona Jesosy ary ny tanjony nahatongavany Jesosy olombelona dia ny ahatonga asenao ateraka Andriamanitra pour que nous puissions être nés de manière exceptionnelle. Zany hoe moyen zany le nahatongavan'Andriamanitra tetỳ amin'izao tontolo zao fomba fitaovana fa ny finalité dia ny ahatonga asenao zanak'Andriamanitra. Asa raha antsika natao hoe moyen et finalité. Raha ity fitaovana ity micro fomba ahafahako miteny dia tsy ity micro ity ny zava-dehibe fa le teny ampitaina. Mazany tsika mijanona eo amin'ilay fitaovana, les moyens. Misy fomba fiteny zao hoe quand le sage montre la lune, dia ahoana ny tsoiny? Le sot regarde le doigt. Tsy zay ary tamin'izay mbola kely ny zanako dia hoe ndany ry dia ny tanany no jereny. Dia ny tian'Andriamanitra koa hoe rehefa mankalaza ny Noely isika aza variana ao amin'ilay événement aussi louable soit-il, mais la finalité, l'objectif de cet événement qui est de nous conduire à être enfants de Dieu. Voilà sa volonté, voilà la finalité. Ny ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra no nanaovan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy izy le Andriamanitra lehibe. Talohan'izao rehetra zao dia efa nisy tsy nisy zavatra raha tsy izy azy dia lasa olombelona izy. Ny nahatongavan'olombelona dia tsy hoe miankalazaina isaky Noely hoe Jesosy ohatr'izao. Indray mandeha dia vita zay. Antsoina hoe apax. Fa no zavatra tsy maintsy hiverina dia isika hoe teraka Andriamanitra venao. Voilà la finalité. Maly tamin'ny nampatsehivy ny pasteur fa tonga atao an-tsaiko indray le izy magaga. Tamin'ny nanao fanomanam-panahy zay maleriva dia
zao ny resahako atsika rehetrareo mialatsika amin'izay tsy manaraka zay tsy tia fa mino aho fa ny 7 isanjato tsika nijery coupe du monde. Ça c'était né en Zakan, la majorité d'entre nous ont regardé le match. Au moins la finale, l'Argentine contre la France. Et le match s'est soldé par, terminé par un tir au but. Dès Missinatoé de cette cage, na cage, but, c'est le but. Ny tanjony na ny mpilalao dia ny ampiditra baolina fa rehefa mivoaka n'le tsatokazo le baolina dia izay no atao hoe raté sa cible amin'ny teny hébreu dia hoe rata manqué sa cible ary izay no tsy ny hoe fahotana dia ny fanontaniana dia zao hoe ny tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika ho zanany. Zay ihany fomba avokoa le zavatra rehetra ohatrany hoe ato amin'ity fiangonana ity tsika dia reny fitaovana rehetrarehetra reny natao ahenona natao ahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra ka raha mijany ao fitaovana tsika dia on rate on manque notre cible dia ohatran'ireny le nandaka penalty reny ivelany out. C'est la honte, c'est la tristesse, mais ce n'est qu'une tristesse passagère parce qu'après, tous ces joueurs vont dire, nous reviendrons. Il y a une revanche possible dans 2 ans, l'Euro ou dans 4 ans. Mais là, l'histoire, notre histoire, ma propre histoire, il n'y a pas de revanche à faire. Soit on est né de la volonté de Dieu, ou soit on ne l'est pas. Tsy misy mity zany io satria voalaza teo hoe reo zay araka le vaky teny tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Misy karazany anankiroa zany dia zao reo zay hoe ny jiosy ny tenenina zany tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Izy ny tena fahazavana tonga amin'izao tontolo zao sady manazava ny olombelona. Tao amin'izao tontolo zao le teny ary izy no naharina izao tontolo zao nefa izao tontolo zao dia tsy nalala azy. Tsy lasa hoe mandeha ho azy zany, c'est pas automatique parce qu'il est venu dans le monde et que le monde soit devenu automatiquement enfant de Dieu. Il y a une action à faire. Et je me rappelle bien une citation, c'est pas parce qu'on est né dans un McDo qu'on devient un burger. Tsy hoe rehefa tonga teto amin'izao tontolo zao Andriamanitra zanaka mpivavaka tsika ohatr'izao dia lasa kristianina, lasa zanak'Andriamanitra. Tsia, miala tsiny aho. Tsy afaka ilaza diso amin'izany mihitsy hoe tsy maninona e. Lasa zanak'Andriamanitra nareo amin'izao fotsiny. Fa misy hetsika atao, mihetsika nataon'Andriamanitra ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra dia zao izy le Andriamanitra nidina tonga olombelona. Raha zay mihetsika nataon'Andriamanitra, mihetsika ataontsika indray dia zao zay rehetra mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mitongilany reo raha ohatra ka hoe Andriamanitra nanao an'izay hetsika izay. Fa itsika no angatahany dia zao c'est tendre la main. Dia izay no mahatonga antsika hoe naterak'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. Kanefa zay rehetra nandray azy ary nino azy dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izay ilay teny ary izy no nahariana amin'izao tontolo izao. Fa tsy niraisy ny mpiray firenena taminy. Isika zany no antsoina mandray ary izay fandraisantsika azy zay no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Na tsika mandray, na tsika tsy mandray, na tsika zanak'Andriamanitra, na tsika fahavalon'Andriamanitra. Io zany dia tsy misy an'le hoe malaza mantsy amin'izao hoe hybride. Tara hoe 50% électrique et 50% diesel, gazole. Soit on est fils, enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Tsisy an'le hoe hybride amin'izao dia mijery eny an-tsena ianao ny tomboka tamin'ny resaka
légume le izy sy ny azo fihinam-bo misy natao hoe kaki pomme asyreo rehefa nihinana azy zazady tsy fantatra ao tsony hoe kaki ve le sa pomme fa mifangaro. Si nous sommes enfants de Dieu, nés de la volonté de Dieu, conséquence logique, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romaina toko fahavalo andiny fafito amby folo. Raha zanaka atsika rehefa nateraka Andriamanitra tsy araky ny fomban'olombelona isika dia izao mpandova piray lova amin'ny Kristy. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ary isika dia ny fanontaniana manaraka dia hoe satria mety mitsika zavatra sy efa zanak'Andriamanitra efa ela be tsy ampianarina an'izany tsy ampatsevina an'izany dia izao ny fanontaniana hoe move mitondra tena tahaka ny zanak'Andriamanitra isika parce qu'on se comporte comme enfant de Dieu selon l'expression que nous connaissons tous, tel père, on a les peines, tel fils, telle fille. Ny amanana anazy dia izao hoe raha mamaky ny Hébreo vaky teny faharoa teo tsika dia izao no filazany mpanoratra ny Hébreo fa tsy nisy naoviana anjelina na zan'Andriamanitra hoe zanako ianao ray niteraka anao aho manomboka anio ary koa hoe izao no ray ary izy ho zanako. Rehefa napiditra ny zanany matoa teo amin'izao tontolo izao Andriamanitra dia niteny hoe aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra samy ekohaka eo anatrihany. Sady izao no voalaza an'Andriamanitra momba ny anjely. Andriamanitra dia nanao ny anjely no rivotra ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny amin'ilay zanaka kosa dia hoy izy hoe ny seza fiandehananao Andriamanitra dia maharitra mandrakizay araky ny hitsiny no hitondranao ny fanjakanao. Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils aujourd'hui, moi je suis devenu ton père. Il n'a jamais dit non plus à un ange, moi je serai un père pour lui et lui sera un fils pour moi. Mais pour vous et moi, il veut le dire aujourd'hui. Zanakeno, miterakanawa. Ary misy teny fampiasa antsika foana hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia zany miadidy azy. Fa tsy afaka hiadidy ianao mihitsy Andriamanitra raha tsy zanany ianao sy mitondra tena tahaka ny zanany. Ry havana amin'izao Noely 2024 izao dia mampatsiahy antsika indray ny tenin'Andriamanitra hoe zava-dehibe. Ny zavatra ankalazaina zany dia tsy Jesosy le hoe tonga olombelona teraka dia efa vita iny indray mandeha tsy hiverina intsony. Fa mitsika eny amintsika indray le hoe zavy nateraka Andriamanitra. Ary raha nateraka Andriamanitra ny vokan'izany dia izao mpandova piray lova amin'ny Kristy. Dia izao sy ianao no antsony amin'izany. Taona antsika mianakavy ny tompo hamaly izany. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay sarotra dia sarotra satria izao tamin'ny vanim-potoana nanomboany atao hoe fandroson'ny teknôlôjia ère industrielle dia netapaka tamin'ny tontolo misy azy ny zanak'olombelona. Tsy mahitsony zany hoe mamboly sy miompy zany fa eritreretina ohatra ny machine ny zavatra milina ozy ny teny malagasy. On veut tout de suite. Ny olona mpamboly dia malala tsara fa misy natao hoe faharetana miandry ny masoandro, miakina amin'ny masoandro, miakina amin'ny hafanana, miakina amin'ny rano, miakina amin'ny olona. Vanim-potoana nandroson'ny atao hoe l'ère industrielle dia zao nakisaka izany rehetrarehetra zany. Dia efa mikoka ny voka-tsany tsika satria hita fa rehefa nieritreretina on considère tout comme des machines. On considère aussi une vache comme une machine, donc au lieu de donner des herbes, on donne de la farine. Dia fatatsika ny hafarany fa tonga ny aretina atao hoe vache folle. Zay teo zay ary mbola ao anatintsika. Tonga indray ny anankiray ny atao hoe ère du numérique. Dia ao anatin'izany tsika. Tout est virtuel.
Ary ny mpianatra zao dia zao ny ankizy madinika reo zanakitsika ireo dia zao tsy hainy akory le monde réel mais ils savent plus le monde irréel que le monde réel. Zany izy. Ary eo anatin'izany tsika dia hoe tontolo manahoana no iandry antsika ao aorianao satria raha Andriamanitra tonga olombelona te hiaina amin'ilay fiainantsika itsika miala amin'ilay tontolo izay namorona an'Andriamanitra antsika. Farany dia vanim-potoana indray izao dia inona ny ilazana azy mialatsiny atao amin'ny frantsay dictature de l'image. Amin'izao rehefa tsy sary rehefa tsy vidéo dia tsy manan-kery intsony. Taloha ny fanekempinoana dia atao hoe credo. Masara fantatsika izay no atao hoe credo je crois amin'ny teny latina. Fa amin'izao ny vidéo je vois. Ny finoana kristiana nefa dia izao finoana fa tsy fahitana. Dia izay indray no fanteniny manapaka atsika nefa Andriamanitra tao amin'ny Kristy il s'incarne pour qu'il puisse épouser notre humanité. Itsika olombelona indray on fuit l'humanité. Tout cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'industrialisation. Loin de moi de dire ça, on en a besoin, mais il faut qu'on discerne. C'est pas, je suis pas aussi en train de dire que tout ce qui est digital est mauvais en soi. Non. Ou tout ce qui est vidéo est mauvais en soi. Non. Mais c'est à nous de discerner. Mahatakatra an'izay Andriamanitra tonga olombelona miara-miaina tamintsika miara-monina amintsika mba hahafahantsika ho tonga zanak'Andriamanitra miara-miaina amin'Andriamanitra ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Amen.
Asa
Araka ny nambara teny am-piandohana dia misy ny fianakaviana izay manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa ka dia milohan'ny rosona amin'izany dia ataontsika ny hira voalahatra 8 sy 700 voalohany dia mijoro ety amin'loana ny fianakaviana. Avant même que nous fassions quoi que ce soit, avant même que nous demandions quelque chose, avant même que nous reconnaissions nos torts, Dieu nous dit, je vous donne ma paix. Je vous fais grâce pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pourriez me dire, ce que vous pourriez me demander. Je suis le Dieu qui aime son humanité, sa création, vous. Chère famille, chers paroissiens, nous sommes reconnaissants et nous sommes heureux d'accueillir la famille de Julius et Cory pour recevoir le sacrement du baptême. Et avant ça, nous allons écouter les paroles qui instituent le baptême. Et ça remonte très 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 loin, parce que ça a commencé lors de l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. Nous le lisons. Dieu dit à Abraham, je veux faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Dieu dit encore à Abraham, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération, vous respecterez mon alliance. Voici le commandement que je vous donne à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Et nous avons, expliqué ça, que dans l'Ancien Testament, le signe de l'alliance de Dieu, c'était le baptême. Mais quand Jésus-Christ est venu, que nous célébrons aujourd'hui, nous sommes nés de la volonté de Dieu, le signe change. Le signe a changé. Et voilà ce que Jésus a dit. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est le moment de la résurrection. Juste après la résurrection. Allez donc de toutes les nations, faites les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et les apôtres, encore, continuer cet enseignement après cette ordonnance missionnaire que le Christ a donnée aux disciples. Le jour de la Pentecôte, nous allons écouter, voilà ce que nous pouvons lire par rapport au témoignage des apôtres. Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est destinée la promesse. Quelle promesse? La promesse que Dieu a faite avec Abraham il y a des années en arrière. Et à vous et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin,
si nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, l'alliance reste le même, mais le signe a changé. Au lieu de circoncision dans l'Ancien Testament, maintenant c'est le baptême. Et ça continue encore parce que Paul, l'apôtre, continue quand il s'adresse aux chrétiens de Galate. Vous êtes tous, par la foi, c'est le thème d'aujourd'hui, par la foi, fils de Dieu, filles de Dieu, en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Dans l'Ancien Testament, on circoncis que le mâle, et là, on baptise aussi bien la femme que l'homme. Car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Voilà les textes qui instituent le baptême. Et d'après ce texte, on peut conclure que le baptême est un constat. Constat. Notre vie ne se déroule pas dans la seule dimension humaine. Notre existence est précédée et accompagnée d'un amour dont nous vivons avant même de le savoir. C'est fort. Notre existence est précédée et accompagnée d'un amour dont nous vivons avant même de le savoir. Et cet amour est dévoilé et concrétisé en Jésus-Christ. Deuxième point que nous pouvons conclure, c'est souligner, c'est que le baptême, c'est aussi un engagement. C'est un constat d'abord, mais c'est un engagement. Nous voulons vivre pour Dieu, parce que nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous voulons vivre pour Dieu et pour les autres cette vie que Dieu nous donne. Nous voulons organiser notre vie selon la parole et la volonté de Dieu. Prendre ce constat, prendre acte de ce constat et souscrire à cet engagement, c'est comme passer de la mort à la vie. Je m'adresse à vous, chères familles, chers parents. Vous avez dorénavant une responsabilité devant Dieu. Aider à constater l'amour de Dieu en Jésus-Christ et à prendre l'engagement d'une vie selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Avant de faire votre engagement, j'invite l'Assemblée à manifester aussi l'accueil inconditionnel de cette famille, comme l'accueil que Dieu nous a fait. Je vous invite à vous lever, à répondre par oui, avant que les parents puissent faire leur engagement. Sœurs et frères en Christ, êtes-vous prêts à accueillir Julius et Cory comme membres de l'Église de Jésus-Christ, à prier pour eux et leur famille, afin qu'ils puissent s'épanouir dans la foi au Christ, l'aimer comme leur Seigneur et Sauveur, et le servir dans l'attention qu'il portera aux autres. Chère communauté, si tel est votre désir, répondez tout simplement par oui. Oui. Voilà, c'est très bien d'entendre ça. Puissions-nous être fidèles dans la prière et dans l'accompagnement de tous ces enfants que nous accueillons au sein de notre communauté, au sein de l'Église de Jésus-Christ. Répondez par oui. Oui. Maintenant, je m'adresse aux parents. Chers parents, chères familles, vous avez demandé le baptême de Julius et Cory pour répondre à l'amour de Dieu qui reçoit votre enfant dans son alliance par votre exemple, par votre appui, par vos prières. Vous les soutiendrez pour qu'ils puissent dire eux-mêmes oui à leur baptême un jour. Alors je vous demande, voulez-vous être pour Julius et Cory ces témoins du Seigneur ressuscité, ces compagnons de route
qui conduisent Julius et Cory sur le chemin de la foi. Répondez tout simplement par oui. Voilà. Le Seigneur a entendu nos promesses, en sachant que nous sommes toujours infidèles par rapport à ça, mais Dieu restera toujours fidèle malgré notre infidélité. Donc, nous allons prier pour demander l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons fait un engagement, que ce soit l'Église ou la famille, pour le baptême de Julius et Cory. Et tu sais mieux que quiconque que nous sommes faibles, que souvent nous vacillons. Mais toi, en Jésus-Christ, nous venons de l'entendre, que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin de notre histoire. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos doutes, dans nos peurs, et montre-nous que par ce baptême, ton amour est manifesté. Ton amour est signifié par ce baptême, et qu'aucune puissance, que ce soit dans le monde visible ou invisible, puisse invalider ton oui pour nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nos baptisards antiques, ils sont... Rabe-Zanahary Julius Niaina. Rabe-Zanahary Julius Niaina, dans la foi que nous avons confessée, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je serai pour toi un Père et tu seras mon enfant. Tu es né de la volonté de Dieu. Amen. Rabe-Zanahary, dans la foi que nous avons confessée, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur t'accompagne aujourd'hui et à jamais. Amen. Izy ireo dia mpianatra sekolelady. Mahafinaritra satria ny andrzareo nampianarina sekolelady aloha natao batisa, mazana hoe atao batisa aloha zay vao manao sekolelady. Ary isaorana ireo mpampianatra sekolelady izay mijoreto manolotra baiboly kely amin'ny anarany sekolelady sy ny fiangonana. Lis et comprends prière. Dia ny tompo mba nareo, que le Seigneur vous accompagne. Manolotra anareo koa marika vita somatsara an'io fa 10 volana Desambra ny batisan'ny Julius sy Cory. Dangatana, pasteur mitondra bavaka. Nous allons prier. En toi, Seigneur, nous sommes des nouvelles créatures. Et par ton baptême, par le sacrement du baptême, tu nous fais renaître, Seigneur, dans ton amour avec toi. Merci, Seigneur, pour ce sacrement de baptême que Julius et Cory ont reçu aujourd'hui. Merci d'avoir manifesté ton amour, Seigneur, au sein de ces enfants, au sein du foyer qu'ils s'y trouvent, et surtout au sein de cette communauté, cette Église qui est ton Église. Nous te demandons, Seigneur, d'accompagner Cory et Julius chaque jour, qu'ils grandissent en stature devant toi, Seigneur, dans ton amour, qu'ils grandissent aussi, Seigneur, dans la connaissance de ta parole qui est
vie pour eux. Seigneur, règne dans leur cœur, sois en maître, Seigneur, et que seule ta volonté soit manifestée dans leur vie. Et règne aussi dans le foyer, Seigneur, règne dans les cœurs de leurs parents, Seigneur, pour qu'ils puissent les éduquer selon ta volonté seule. Merci aussi, Seigneur, pour cette Église qui renouvelle aussi aujourd'hui, Seigneur, cet engagement qui est un lieu d'accueil pour tes enfants. Seigneur, que cet engagement soit vraiment un engagement certain et un engagement qui sera vraiment à accomplir, et que chacun de nous, Seigneur, puisse penser et porter en prière tes enfants que tu as accueillis aujourd'hui. Seigneur, merci pour tout ce que tu as manifesté dans leur vie et tout ce que tu vas encore manifester, Seigneur. Et merci pour l'accomplissement de ta promesse d'alliance en Cory et Julius, parce que à travers ce sacrement de baptême, Seigneur, ils sont devenus tes enfants. Garde-les de tout mal et que ta parole les accompagne chaque jour, Seigneur, parce que tu as dit que tu serais toujours avec eux jusqu'à la fin des temps. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous faisons cette prière. Amen. Mandritra ny fanaovan-tsiny dia misy ny feon-java-maneno ary misy koa ny rakitra fisaorana ho an'ny fianakaviana. Firana valo amby efapolo fanampiny. Par leur baptême, Julius et Cory sont chez eux dans la communauté chrétienne. Aucune contrainte ne retiendra. Et si jamais Julius et Cory, si jamais ils venaient en s'en séparer, leur place y resterait toujours marquée.
Je dis ça, je redis ça, non seulement pour Julius et pour Corinne, mais pour toutes les personnes qui sont baptisées dans l'Église. Si jamais ils venaient à s'en séparer, sachez que votre place y resterait toujours marquée. Amen. So dia miroso avy hatrany amin'ny fanasany tompontsika. Ny hira voalahatra no ataontsika amin'izany dia angatahana ny diakona ny firana FFPM 3:30 tany finaritra dia ajanony zany rehefa vita ny fiomanan'ireo diakona. Riavana iaraka hitsanganitsika. Je vous invite à vous lever. Iaraka hiteran'Andriamanitsika raha orinan'ny fiderana dia hiverity ny hira ny FFPM 7:7 isika ary avy eo dia andreny teny fanorenana izao vavaka fangatahana ny fanahy masina ary fahatsiarovana. Mideranao zahay ry Andriamanitro, manaiky anao tompo izahay. Iarahantsika manonona raha azontsika atao averika ihany. Mideranao zahay ry Andriamanitro, manaiky anao tompo izahay. Ny tany rehetra dia mitsoka anao, ray ny mandrak'izay. Mideranao ny anjely rehetra, ny lanitra sy ny mahery rehetra ao aminy. Mideranao lalandava ny kerobina sy ny serafina, manao hoe masina Andriamanitra tompony maro, manerana ny lanitra sy ny tany ny fiandianany voninahitra. Mideranao ny apôstôly rehetra, mideranao ny mpaminany rehetra, mideranao ny martyra rehetra. Ny fiangonana eran'izao tontolo izao manaiky anao, ho ray manam-piandianana tsy hita fetra sy ny zanaka lay tokana be voninahitra, ary ny fanahy masina mpampionona ny fo. Ianao ny mpanjaka ny voninahitra, ry Jesosy Kristy Tompo. Ianao ny zanaky ny ray, zanany mandrakizay. Raha nanolo tena hamonjy ny olona ianao dia tsy nilavinao ny ateraky ny virijiny. Rehefa nanesy ny hery ny fahafatesana ianao dia nivoanao ny fanjakan'ny lanitra mba hidirany mino rehetra. Mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra ianao ao amin'ny voninahitra ny ray. Mino izahay
fa ho avy ianao mpitsaranay isanandro dia mankalaza anao zay ary miobo ny anaranao zahay mandrak'izay amen. Indreto izay miaraka amin'ny feon'ireo anjely sy ny mpiandriondry miobo manao hoe sambasamba zanahary. Sika tompoko angataka ny fanahy masina. Koa mba hidino ny fanahinao masina hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsotoa ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay. Amen. Raha mbola teo am-pisakafoanana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka natonony amin'ny kiarany ary hoe izy raiso hany ity ny tenako. Ary nandray ny kapoaka izy koa rehefa nisaotra izy dia natolony azy ka nataony hoe misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ilay ra anorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanany izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Mandritry ny raha voalahatra dia hozarain'ireo diakona ny tena sy ny rano Kristy ny fanekana samy tompo rehetra izay vavy nandray dia mipetraka dia amin'ny fotoana miara hinana sy misotro isika. Atao ny hira mitokolo rehetra izany.
hoy Jesosy raiso hano ity mitena ary hoy indray koa izy misy toa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ilay ra anorena n'Andriamanitra ny fanekem-pihavanany izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Amen. Rehefa avy nandray ny tena mandrany Jesosy Kristy isika ry havana dia izao ny teny fampaherezana ho antsika tsirairay avy. Ianareo no fahazavana ho an'izao tontolo izao, tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra ary tsy misy mampirehitra jiro ka hametraka azy ao ambany vata famarana. Fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka hamiratra eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hanomezany voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Amen. mandritry ny fanatazana ny kapoka sy ahafahantsika koa manao rakom-pisaorana dia atao ny hira voalahatra. Oh
misaotra an'andriamanitsika satria afaka nyray latabatra taminy namaly zany fanasana masina izany zao dia tonga ndray amin'ny filazana ny asan'andriamanitra zay nampanaoviny fiangonana isika gatana ny mpiandraikitra no ny amin'izany. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no menantsika, ary ny fanapahany dia ho atsoriny, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andria fiadanana. Isaia 7:5. Izany teny vaovao mahafaly izany no hiara-bainantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, ary amin'ny anaran'ny FPMA TAF Ex Marseille nahatratra an'izao Krismasy décembre 25 décembre 2022 izao. Miarabako ireo izay manaraka amin'ny fitombavaka amin'izao amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook na YouTube ary Zoom arabaina tratrin'ny Krismasy tompoko. Misaotra ny pastera Obiary Vondradomafaly sy pasteur Janora Andrenandrasana isika nitarika antsika tamin'ny fitaom-pivavahana nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, ny sapana zava-maneno, ny projection, ny stream, ny komity sy ireo olona rehetra izay nandray anjara tsy voatonona anarana tompoko. Faly koa miaraba ireo izay vahiny mandalo na ireo zanakam-pelezana na ny vaovao, ny tompo ombanareo amin'izay zavatra kasainareo izy hitantana anareo dia ho tontsoa indray any amin'ny toerana fonenanareo tompoko. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'ny manaraka. Ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 sasany isaky ny alahady. Amin'ny voalohan'ny volana janoary izany taom-baovao dia manomboka amin'ny 10 sasany ny fiangonana hiara-batsika ireo ray aman-drenitsika izay 70 taona miakatra sy ny ray aman-drenitsika ara-panahy. Ny fahavalon'ny volana janoary koa dia fotoana natokantsika ho fankasitrahana sy fitondranam-bavaka aniray aman-drenitsika Tonton Charles sy Tati Liliane. Ny andininy dia hoentina amintsika amin'ny manaraka tompoko. Ny 15 volana janoary dia fanokafana ny jobily 30 taona ny SVK. Toy izao indray ny rakitra azontsika tamin'ny 20 volana décembre. Rakitra 585 €, ny rakitra panier connecté 160 €, ny ezaka-trano 386,90 €, voaloam-bokatra 1025 €, ary nisy nanolotra rakitsaona tsy nitonona anarana 1000 €. Ny ekipa finance dia voninahitra-trany andray ny voaloam-bokatra etsy aoriana tompoko. Fanamarinana kely ny rakitra panier connecté dia afaka aterina etsy aloha, misy anankiroa izy ijoro eto aloha dia afaka ampiasaina ny carte bleue, ny téléphone raha misy ny application paiement. Nomena ny tsy valopy lampe, c'est pas une tuile à lunettes. Valopy anaovantsika ny vokatra izy ity tompoko ka miangavy atsika atao anatiny ary tsy hoentintsika mody fa mba atolotra raha ohatra ka tsy nampiasaina dia apetrao amin'ny seza na amena ny
ny dekona tompoko fa dia ato anatin'ny tia no anaovantsika zany ny vokatra amintsika amin'ny maha église verte atsika dia tsy miutilize valopintsony tsika fa zavatra afaka azo ampiasaina foana sotra tompoko noho ny fitsonjovana ny sy fanajana ny marefo sisy ireo ray aman-dreny lehibe ary koa amin'izao covid mianaka be izao dia manentana sy manasa atsika mba anao masika ny fanasana eny ampidirana dia tohizana hatrany ny fampitana ny fitompivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom ary koa ny YouTube dia mitohy hatrany toy izao ny fotoana hebdomadaire izay arahantsika ny SAP isaky ny alarobia dia mbola miala sasatra ho itohy amin'ny volana janvier ny fianarana soratra masina mpazava biblika kosa dia isaky ny azoma hariva tsy misy izy io fa fiala sasatra koa ary miverina amin'ny fahenina ny volana janoary ny fotoam-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora ary misy asa fampaherezana amin'izany anasanatsika ny fotoana manaraka dia ny 7 volana janoary ny sekoleady sy ny katekomeny dia isaky ny alady maraina kosa eto amin'ny sivy eto Vialara miditra amin'ny fahavalon'ny volana janoary izao fa fiala sasatra ny amafi korala dia misy fianaran-kira isaky ny alahady aloha sy aoriana ny fitaom-pivavahana ny asa fanatsarana ny fiangonana izay anatanana antsika rehetra afaka mifanometanana amin'izany dia isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany azava-tompo hatramin'ny 4 ora ny groupe diakona ACC no volana décembre fa ny volana janoary kosa ny groupe BCE ny fanadiovana ny fiangonana dia anjarany ny komity tompoko amin'ny asabotsy izao vavao avy any amin'ny sampana amafi ny amafi dia mbola maneho ny fisaorana feno atsika tsy akanavaka ny vokatra tamin'ny 3 décembre dia toy izao 1597,52 € dia misaotra ny tompo isika noho izany ny filohan'ny amafi Serge Ratiananahary misy dépôt de Noël any CLC etsy aoriana dia toy ny tamin'ny heritaona dia mivarotra bokin'ny CLC isika isaky ny alahady hatramin'ny 15 ny volana janoary nisy boky voray nisy ny commande le langage de l'amour raha tsy diso afaka atonina zany etsy aoriana vaovao régional fitaombavaka ny FPMA fatsatsa anasana ny rehetra miarabanareo amin'ny tompo Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana araky ny laminasa eto amin'ny faritantsika dia mafaly anay ny mampatsiahanareo ny fitaombavaka FPMA fatsatsa isaky ny alakamisy voalohany eo amin'ny volana ary anasana ireo mpiandraikitra sy vahoaka rehetra tsy akanavaka fitaombavaka FPMA fatsatsa visioconférence zany dia atao zany ny alakamisy 10 janoary 2023 manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora alina ny banky alimentaire dia misokatra trano antsika izay mila fanampiana zany dia hitantsika atsy amin'ny salikate ary raisina tanandroa ireo izay maniry anohana izany amin'ity krismasy ity dia misy amintsika raha misy amintsika no irery na tsy misy fianakaviana na eny irery dia manasa anao ny fiangonana anantsona ny birao na ny mpiandraikitra etsy ariana
fa afaka miaraka amin'ny fianakaviana tsirairay avy inareo dia aza misalasala na menatra fa tsika mianakavy ihany tompoko. Ny panier connecté zany a dia misy anankiroa eto a dia mivokatra no azo ataontsika amin'izany a. Dia misy koa ny rakitra ny trano amin'le kitapo mangamanga. Ny fitondrana anazy a dia manaraka ny diakonareo zany a ny hitarika anareo makety alofo. Dia zay indray tompoko ny vaovao atsika eto amin'ny tafo, ny rary fety sambatra ho atsika ny anakavy ary ny tompo ombanareo. Joyeux Noël ho azy irery any amin'ny voninahitra. Misaotra ny tantsoratra ny fiangonantsika tamin'izay vaovao ny fiangonana izay manamafy kely fotsiny amin'ny fahavalon'ny volana janoary araka ny voalaza teo no ankasitrahantsika ny mpanompon'Andriamanitra Rakotoniaina Charles Mivady. Mety zava-baovao amintsika zany nanomboka oviana indray misy an'izany fa eto amin'ity fiangonan'ity dia misy viana zany, misy vision globale, tsy misy mihitsy arezahana mba tsy hisy hetsika atao ka mifanipaka amin'izay fijery izay. Ny vianantsika, ny fijerintsika dia ny fankasitrahana, thanksgiving, indrindra raha mbola velona ilay olona. Tsy andrasantsika sanatry efa eny ambany rangolavo ampiseho fitiavana. Vianan'ny fiangonana zany tompo. Ary ho an'Andriamatoa Rakotoniaina Charles Mivady dia santatra mbava rano ihany fa manetsa be mbola ho avy, mbola izy koa fankasitrahana ireo olona rehetra izay miasa sy nanomboka eto amin'ity fiangonana ity, satria Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asan'izy ireny. Ary ireo zanaka nateraka Andriamanitra koa dia manao an'izay fomba n'Andriamanitra izay hoe tsy hisy mihitsy ho adinoina izay nanompo teto amin'ity fiangonana ity na tamin'ny fotoana inona na amin'ny sehatra inona fa zavatra tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra izany. Manaraka izany le etui kely, le lamba kely omeny iny dia tsy hoe gadgety akory fa ny fiangonantsika koa dia ho anatin'izay viana zay hoe église verte. Dia nanao an'iny ny fiangonana ary misy ezaka tsikelikely izay atao tsy vitandray mandeha koa le izy. Ny fanoloana ny jiro rehetrarehetra en LED, hitanareo fa LED avokoa reny, ny lakroa récupération, bois de récupération, ny izay ny tonga anatin'ny saiko maro zavatra atao, ny clim réversible, mora indrindra sy tsy mandany indrindra, ny rano dia automatika betsaka ny mbola atao. Fa amin'ireny zavatra maro reny dia aza misalasala manatona ny birao sy ny komity raha misy sosikevitra tsara. Toy izany koa ny panier connecté mety tsy dia mbola mahazatra antsika fa rehefa nydinihana teo anivon'ny birao sy ny komity izany ary nentina teo amin'ny fivoriben'ny mpandray dia hita fa tsara ny manao azy. Zay no ela ka tonga tsika amin'ny fanehoana hita maso ny fankasitrahantsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakim-pisaorana. Mialohan'izay nefa dia misy ny vavaka trano. Ivavaka isika tompoko, Andriamanitra rainay tsara indrindra, tera sy laza trano no atolotra ianao no ny hatsaranao sy ny fitiavanao anay. Eny fa na dia tsy mendrika ny antony anaranao izay dia mitsinjo sy mitantana anay hatrany ianao. Saotra tompo amin'ity fiangonana izay nomeno anay ity,
tsy noho ny herim-pona irery izany fa noho ny fahasoavanao mety tao ny fikasana fa ianao mipanatanteraka raha io. Isaorana ihany koa ireo asa maro izay efa vita tompo izay anisan'ny efa nitonon'ny mpitandrina teo. Isaorana anay satria teo foana ianao miambina ny mpanao raharaha, tsy nisy ny accident ary tsy misy koa ny loza. Izany tompo dia ny fiambenanao. Mangataka aminao hiatrany izay tompo meo hery fahendrena, fitiavana, manatanteraka ny asa izay mbola miandry maro izy ireo tompo, ary ampitombo ny finoanay atoky hatrany fa ianao dia tsy mamela anay irery ianao. Apetraka eo am-pelantananao ihany koa tompo ireo mbola maro ny vola tokony aloha, eo amin'ny 400 millions angambany, miampy ny famerenam-bola 150 000 euros. Tsy manana hevitra izay tompo fa ianao manana ny hevitra heverana anay hatrany fa ampitombo ny finoanay fa tsy manome amin'ny kely ianao fa manatanteraka hatramin'ny tsara indrindra. Dia amin'ny anaranao Jesosy naovanay zavavaka izany. Amen. Samirakim-pisaorantsika ny firana FFPM 74 no irantsika 4
iaraka hitsangantsika nolotra ny raky fisaorana. Petraksika tonga. Amarana ny fitoam-pivavahana sika toy izao no endrika izany famaranana izany ny vavaka fisaorana an'Andriamanitra sy ho fangatahantsika indray ny fitisimbinany ho amin'izao farany taona sy ny amin'ny taona vaovao izao ary aorianan'izany no tanorantsika dia ty anambara amintsika koa ny zany hoe Noely teraka noho ny sitrapon'Andriamanitra izany dia aorianan'izay ny afatra sy ny tsodrano. Mbola hiara-iombom-bavaka isika riavana. Misaotranao indrindra izay ry Andriamanitra raina izay any an-danitra, misaotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra indrindra Tompo fa totosa somatsara ny fanompoam-pivavahana izay natao teto, ary dia mankasitraka sy mankatelina indrindra Tompo fa noho ny famondraponao tokoa ka dia afaka miara-iombom-bavaka izahay tamin'ity andro lehibe sosy manandaza izay fankalazana ny nahaterahanao mpamonjy ity. Misaotra noho ny amin'ny teninao izay norenesinay teo Tompo fa ianao Jesosy Kristy no nahariana ny zavatra rehetra ary ianao no mampisy sy mampitoetra anay ary ianao Jesosy no manome aina sy fahazavanao anay ary tonga olombelona ianao Tompo nihetry mba ho tonga naterakao mba ho tonga zanakao koa izahay ary ankehitriny Tompo dia mitodika aminao izahay ho an'ireo rehetra izay mba naniry ny ankalaza izao andro Krismasy izao nefa noho ny antony maro samihafa dia tsy mba afaka izy ireny. Mangataka aminao ary izay Tompo, ao ny tsy salama ianao anendry ny loharanona retinao amin'izy ireny. Ireo mananolana Jesosy ianao ny vahaolana tsara indrindra ary ireo azo fahoriana Tompo ianao anositra balsama ho an'ny fo izay maratra. Ary dia mitalao aminao koa izay Tompo ho an'ireo izay mihevitra fa niangarany vintana amin'izao andro Krismasy izao ka mahatsiaro irery sy mangayay. Ao ireo kamboty, ny mpitondra tena, ny mahantra tsy mba manan-koanina sy ireo fadiranovana tsy mba manan-kely fanakory. Ao koa ireo izay any amin'ny fonja fa ngio tsirairay avy ny fon'izy ireny Tompo mba hananan'izy ireny fanantenana amin'ny fiainako avy ao aminao Jesosy Kristy. Ary dia mahatsiaro koa izay amin'izao andro Noely izao ny firenenay Jesosy
izay divitry ny fahantrana, safitry ny fahasairanana. Tompo, manjakao ampon'ireo mpitondra isan-tsokajiny sy ny vahoaka tsirairay avy, mba hiaina amin'ny fahatahorana anao ka tsy hanana ny andriamanika hafa afa-tsy ianao Jesosy Kristy irery ihany, satria sambatra ny firenena izay manana anao Andriamanina. Ity firenena izay mandray anay ity koa Tompo, marobe ireo izay tsy mbola manana anao eo amin'ny fiainany. Irao amin'izy ireny tsirairay avy ny fananao masina na ny mpitondra na ny vahoaka mba hanekena anao Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy. Ary dia enjiry Tompo ny tananao mba hampitsahatra ny ady any amin'ny firenena izay anjadiana izany toy ny aty Ukraine. Vonjeo Tompo, ny firenena rehetra saika maneran-tany, tolory fahendrena na ny mpitondra isan'isany sy koa ny isam-batan'olona mba hahahitandro ny tontolo iainana sy ny zavaboary tsy ho simba. Apetraka aminao Tompo ny fiainan'ny fiangonanao FPMA X Marseille. Ianao no hahatanteraka ny fikasana tsara rehetra ananany ka tsy verina aminao ny teninao Tompo raha tsy efa ambinina amin'izay andranao azy. Ianao ane hanafiery sy hanovo-tanjaka ary hanome fahasalamana lalandava ireo ray aman-dreny mpitandrina eto aminay, Pastera Janot sy Pastera Oby, amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara izay andranao azy eto amin'ny fiangonana. Tsy ho azo ireo ihany fa ho an'ny ankonany, ary ianao ny omba azy ireo mandrakariva Tompo. Ny birao, ny komity, omeo hatrany ilay fanampam-ponana anananao Jesosy mba hampony anao amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana, ka hikatsahany lalandava ny fampandrosoana ity fiangonanao ity, satria raha fatra-panirany zava-panahy ny teninao dia izay hampandroso ny fiangonana ny tadiavy indrindra. Ireo mpandray fanasan'ny Tompo rehetra, ny vita batisa rehetra, enina ny tsy vita batisa koa aza Tompo, dia tehirizo tsirairay avy ao aminao fa tsisy maharombaka izay eo tananao. Ampitombony finoana izy ireo tsirairay avy Tompo, ary omeo azy ireo koa ny faharetana amin'izany finoana izany, satria dia izay maharitra hatramin'ny farany ny vonjena ho ianao. Anao Tompo ny zavatra rehetra izay rehetra eo aminy, koa mampianaranay mba hayan'olotra ny tenanay ho anao. Omeo anay ny fomba tokony fitondranao izay azonay mahafoy vola aman-karena sy fotoana ary hery mba amin'ny tanjaka ho fanohanana ny asa fitorinan'ny filazantsaranao. Be ny vokatra fa ny piasa ny vitso ianao, ka mangata amin'ny tompony vokatra. Koa dia mangataka aminao izay mba handranao mpanompo sahaza ho an'ny fiangonana. Mba tahio Tompo, miezaka ataon'ny fiangonanao mandra-piavinao amin'ny tery sy voninahitra lehibe ny amin'ny raho an-lanitra. Misaotra indrindra Tompo malalo, fa miaino sy mamaly vavaka ianao, ary dia efa isorana ianao sahady ny valim-bavaka. Ary dia mbola sitraka tokoa Tompo, ny manakamba n'izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara sy mamy indrindra izay nampianarinao ny mpianatra fa izay manao hoe rainay ho izay mamasinina neny ianareo, tonga neny fanjakana, atao aneny sitrapona, ety an-tany tahaka ny anaratra. Omeo anay no izay hanina sakazana, ary mamelana meloka, tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafana eny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
dia ny antena fahadimy no vetesitsika koa raisitsika eo ampitsanganany zany tsangantsika sy fizany vita voleve satria nateraka Andriamanitra no ny sitrapony ianareo dia mahay miaro anareo mba tsy ho tafotoana izy, mahay mampitsizora anareo tsy hanantsina izy manoloana ny voninahiny amin'ny firavoravona. Ka noho izany dia ho azy ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana, ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy mandrakizay. Amen. Krismasy fifaliana sy fiadanana ho antsika tsirairay avy so krismasy taona 2024 izao. Mifarana eto ny fitaovavahana ny rahantsika riavana koa voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompoan'ny Tompo. Joyeux Noël à toutes et à tous.